Tsy tokony hangataka ilay antsoina hoe amnistie large et plein droit ny filohan'ny ilay Voninahitsy Jean Eugène raha ny fanazavana izay netiny tokoa dia tokony hahazo famotsoran-keloka feno ary tsy misy fepetra ny tenany. Saingy tsy maintsy nametraka ilay antontan-taratasy teny anivon'ny vomera manokana momba ny famotsoran-keloka eo anivon'ny fitsarana ambony kosa nefa ao anatin'izay rehetra izay. Iray amin'ireo miandry famotsoran-keloka ny solombavam-bahoaka mainty rano teo aloha sady mpikambana ao amin'ny kongresy tetezamita amin'izao fotoana izao, Voninahitsy Jean Eugène. Araka ny nambarany dia tokony hahazo ny famotsoran-keloka feno, tsy mila fangatahana na amnistie large et de plein droit ny tenany, ary noho ny tsy fahafantarana ny fombafomba atao dia mbola tsy nametraka antontan-taratasy teo anivon'ny vomera manokana momba ny famotsoran-keloka ao amin'ny fitsarana tapo ny tenany. Satria zaho zany tsy informé koa na zany tsy informé na zany diso fandray satria raha nanao voté indalana iny zay dia tsy misy filazana mihitsy hoe misy demande atao fa ny filazana fotsiny misy demande ny fahalalako azy zany angamba ny diso fandray dia ny hoe nefa fa ny atao amin'ny commission spéciale zany izay andilika ny momba ny amnistie ny extrémité politique sy raha jiaby dia reo no heverinay zany fa hoe amoaka liste zay hitandreo fa d'office zany familozana atao moa ny rahanay fa tsy eritreritra mihitsy aho hoe misy demande atao koa ato zany zao zany vao mipoaka nday reo le fa mitady le avocat fa apetraka ny dossier ray koa zahay ka manentana anareo namana ao amin'ny extrémité politique mametraka ny dossier nareo aty satria tsika mihitsy no mametraka dossier manao demande dia mba hodiny ny commission spéciale atao amin'ny cour suprême zany. Mitaky ny hanafainganana ny famoahana ny lisitra izay mahazo ny famotsoran-keloka ny solombavam-bahoaka mainty rano teo aloha. Tokony mba hafanganana satria tsisy fifidiavolazan'ny toandrotra re tsisy fifidianana mandeha raha tsisy ny amnistie zay le izy ka zay ny mahagaganay hoe efa maro ny mba fata hikarakara dossier sy ny namany aby zany nefa le liste ny amnistie mbola tsy tafavoaka ka zo zany zay vao mba informé ka dia ametraka ninay zany zay mba zay no ataon'ny sasany zay makahala ho sakana tsy ahafahana ilatsaka ho fidina zany. Mariana fa araka ny fanazavana nentina Voninahitsy Jean Eugène maniry ny rotsaka ho candidat ho filoham-pirenena ny tenany saingy notsipihany fa miankina amin'ny fanapahan-kevitra iraisam-pikambana ao amin'ny vondrona politika misy azy ny ilay ny latsanina tsy amin'ny fifidianana.